Atran'ny omaly mpikambana valo eo anivon'ny gouvernement ny tonga nanatitra ny taratasy fanambaram-pananana teny anivon'ny Birao Maleotena miady amin'ny kolokolona ny Bianco na fataratsika azy. Iray amin'izy ireny ny ministra ny asa mpanjakana ny asa ary ny lalàna sosialy. Raha ny voalaza ao anatin'ny didim-panjakana laharana 4 tsipika 3,26 ny 2 oktobra 4 ao amin'ny andiany fahatelo dia avoazina isan-taona ny fanambaram-pananana. Manantanteraka izany 3 volana farafatarany aorian'ny valinandro nandraisany asa ireo olona izay mandray asa vaovao no tendrena na voafidy ka isan'ireo sokajin'olona voadidy anao fanambaram-pananana. Hatramin'ny omaly dia mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta miisa 7 no nametraka ny taratasy fanambaram-pananana teny anivon'ny Bianco ka anisan'izany ny ministry ny asa-mpanjakana ny asa sy ny lalàna sosialy. Mazava tokoa fa sakana mampampandrosoana ny firenena anankiray ny fisian'ny kolikoly. Mahafaly koa moa satria vao sambany zao no mpitsara tahaka anay no mitarika an'ity Birao Maleotena ty dia anisany koa zany mahasarika anay mbatantenako zay mpitarika an'ity ministera ty tonga aty aminareo ka dia mahalerova mahalasana satria tsy asa mora tsy andraikitra mora no iantsoroanareo. Tsy ny ministra ihany moa fa ireo staff eo anivon'ny ministeran'ny asa-mpanjakana ny asa sy ny lalàna sosialy dia samy niroso tamin'izany fanambaram-pananana izany avokoa. Ny tale general'ny Bianco dia nampatsiahy fa andraikitra iantsoroan'ny Birao Maleotena iadina amin'ny kolikoly ny fandraisana ny fanambaram-pananana. Satria zavatra isan'ny andraikitra napetraka amin'ny Bianco ny anao izay tanteraka eto amin'ny firenentsika zao fanambaram-pananana izao aty amin'ny sehatra izay tokony hanaovana an'izany ary isan'ny conditionnalité napetraky ny mpamatsy volatsika ny fanatanterahana zany atsoatsika dia isorana lehibe anareo tokoa zany ny fahatonga amina tsara amin'izao satria dia isan'ny hoe manamaivana ny andraikitra sy ny didy izay tsy maintsy hosoranay teo anivon'ny firenena rato dia misaotra betsaka tompoko ny tianay mariana fotsiny amin'ny fitsipika izay napetraky ny lalàna mikasika an'izy itony dia hoe raisinay fanambaram-pananana ary izay atao ny Bianco zany dia tsy mijery an'izany akory fa rehefa voamarinay fa eo marina ny anaran'le olona izay mitondra amin'le fanambaram-pananana dia akatona ny valopy napetrakinay amin'ny toerana lamoarana kofra ny hidy ary dia tsy misy fanadiadiana ataonay aloha mikasika an'iny tsy anyorinany ka hita fa misy antony tokony anaovany an'izany satria tsapa fa misy fitombony tsy dia marim-potitra loatra ny fananany olona anankiray izay nanao an'izany manolona ny fidiram-bolana izay heverina fa tokony hiditra amin'ny isam-bolana sy ny fananany eny am-pelatany dia amin'izay fotoan'izay zany misy dia ataontsika hoe fananakarena tsy dia mazava loatra hoe enrichissement illicite dia amin'izay zany zay no manao fanadiadiana ka amin'izay zany zay vao manomboka manao ny exploiter an'le documents izay mipetraky nareo. Ny fanaovan'ireo mpitondra fanjakana ny fanambaram-pananana raha ny fanamariana izay noentiny ity tale general'ny Bianco ity dia maneho ny fahavononana anajan'ny lalàna sy ny fanjakana tsara tantana.